Diabe niodina ny arabe ny falevantena io nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny diabeta notaria ny Amadia teto Tomasina. Nosantarana tamin'ny fitiliana ny maraina ny sabotsy narahy nity diabe izay niodidina ny arabe ny falevantena tao anatin'ny 20 minitra teo eo ary notoizana tamin'ny fitiliana ireo olona tonga marobe nijery ny toe-batany raha toka misy zany diabeta izany. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nampahafantarana ny tena fisehony sy ny fitrangany izany diabeta izany amin'ny vatan'ny olombelona iray. Ny lafiny sakafo no tena mibahan-toerana nefa eo ihany koa ny lafiny medikaly raha ny fanazavany ireto mpitsabo sy ny tompon'andraikitra niarady tamin'ny Amadia teto Tomasina ireto. Tanjona moa amin'ny ady amin'ny diabeta dia tsy ny tsabo fa ny tena fiarovana izany hoe miaro amin'ny resaka diabeatongavana amin'izany toe-batana diabetika izany dia izay nahatonga an'ireny hetsika natao teo amin'ny resaka ditombotra izany hoe marsa zany satria ao ny tena zavatra lehibe ny fampiasana vatana dia izay nanaovana an'ireny fampianarana ny atao hoe ditombotra marsa de diabeta dia manaraka an'izay misy koa ny fahaizana amin'ny sakafo izany hoe sakafo ara-pahasalamana araka ny resaka ao dia tsy tena zo tanteraka fa tsy tombotsoa akory izany hoe nizanizy na sahirana ianao na manahoana dia mahanazoa ahazo an'izany sakafo ara-pahasalamana zany. Izay zany ny fampitazana ankoatra ny fampiasam-batana dia eo koa ny fitiliana ny antony dia tsara manao fitiliana mba hahafantaranao ny teanao satria tsy fantatra ny toe-batana na dia atao mirijarijo ianao ndraindray mahana toe-batana tokony efa raha maso eny amin'ny-tsabo fa ny anso lehibe indrindra moa zany dia hoe manantona foana ny mpitsabo na ny toeram-pitsaboana na iza na iza fa misaorana koa ireo fikarakarana ny laboratoire izay nanome ny fahafahana an'ireo fitaovana iasana androany nanaovana an'izao zavatra zao satria ny Amadia moa dia fikambahana tsy mitady vola fa natao hifanampiany mpinamana izany namana sy ny marary ka dikan'izay ny oentimana dia mavesabesatra ihany fa raha misy moa ireo malalatana indray andro any ka tianao zavatra toy izao dia tongava soa atao amin'ny Amadia fa zay dia misokatra ny Amadia. Nandritra izao ihany koa no nampisehoana ireo fitaovana azo ampiasaina ahafahana mitsapa ny tosidra na ihany koa mahafantatra ny diabeta amin'ny olona iray noentin'ny mpiray ombinantoka tamin'ny Amadia nandritra ity fotoana ity.